Salama daholo androany isika dia ndao indray resantsika ny mahakasika ny fampielezan-kevitra izay tena nafana tamin'ity fiantombohan'ny fampielezan-kevitra nanomboka ny fahasivy folon'ny volana novambra ity indrindra fa ny fampielezan-kevitra ao an-tananarivo renivohitra ao izay ahitana an'ireo kandida kalaza amin'izao fotoana izao ary tena mety hafana dia hafana tokoa ny fifaninanana ao an-tananarivo renivohitra ao ka maro sahady mametra-panontaniana amin'ilay hoe iza marina no tena handresy amin'ireo kandida izay anorotsako vidinina ao an-tananarivo renivohitra ireo ny kandida aniromara ve sa ny kandida izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara satria mantsy ireo no tena ijeren'olona amin'izao fotoana izao amin'ny maha ireo kandida anankiroa ireo dia isany antoko matanjaka indrindra ao an-tananarivo renivohitra ao no manohana azy ireo ka ireo zany aloha no hatreto tena ahitana an'izany taratra tanjaka tena mafy zany amin'izao fiandohany fampielezan-kevitra ao an-tananarivo renivohitra izao ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa na isan'andro eto tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary Familony idirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay raha politika ao an-tananarivo izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mahakasika ny autoroute nahazo kiana tamin'ny fivoriana COP 29 tany Bakou, Azerbaïdjan ny fanamboarana autoroute Antananarivo Toamasina sy ny tetikasa Route du Soleil Nord-Sud tamin'ny volana Jolay lasa teo. Fikambanana tsy miankina maro sy fiarahamonimpirenena maro no efa nanaitra ny fitondrana fa hanimba ireo sisa ala tavela ny tetikasa autoroute saingy tsy nohenon'ny gouvernemanta moa izany. Ity farany izay tsy nanao fanadihadiana momba ny fiantraikany ara-tsosialy sy ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana ary tsy nisy koa ny fametrahana ny tracé vaovao. Etsy ankilany nanaiky hampindram-bola $2.7 ho an'ny Madagasikara ny FMI hiatrehana ny fiovaovan'ny toetry ny andro nefa ity tetikasa autoroute ity no hita fa mety hanimba tontolo iainana raha ny fanazavana hatrany. Fikambanana tsy miankina nasionaly sy iraisam-pirenena misa 70 moa no nanapa-kevitra hitondra ity raha ity tany amin'ny COP 29 mety misy ny mahamarina an'izay voalaza n'ireo mpanohitra izay ny eo amin'izay hoe resaka fiantraikany amin'ny lavin'ny tontolo iainana izay fa kosa tsy maintsy nisy ihany ny fanadihadiana mahakasika an'izay ny atao hoe étude d'impact environnementaux izay mialohany hanaovana an'izay projet izay ireo rehetra ampikambana eo anivon'ny gouvernemanta satria tsy zazakely akory izy ireo ka hanaonao foana amin'ny zavatra lehibe goavana tahaka nytony. Eo amin'ny resaka fitaterana anabakabaka indray dia mahazo vahana hatrany ny kompania fitaterana anabakabaka vahiny. Ny ampy iray fanindiminy ny sidina isan-kerinandro ataon'ny kompania fitaterana anabakabaka Emiraty izay mampifandray any Madagasikara sy Dubai raha efatra izany nanomboka tamin'ny volana septambra lasa teo iny. Mandritra ny iray volana eo izany hoe efatra herinandro no hanatanterahana azy. Izany hoe manomboka amin'ny 13 Desambra hatramin'ny 1 Janoary 2024 isaky ny zoma. Voalaza fa hameno ny filan'ireo mpandeha marobe ity sidina ity mandritra ny vanim-potoana mampiroborobo ny fizahantany. Andao amin'izay horesantsika ny mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho ataontsika afaka fotoana fohy ka ny ompanantsika amin'izany ny mahakasika an'ireo kandida izay norotsako fidina ao an-tananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao. Maromaro ireo kandida izay norotsako fidina ao an-tananarivo renivohitra ao indrindra moa ny eo amin'izay te ho eo amin'ny lapan'ny tanàna ny Antananarivo izay toy andry Razanamasy Ndriana, Razafinjoelina Tahina, Moinja Roindefo, Ravalomanana Tojo, Randriamampionina Joseph Martin, Gaskara Fenso ary Ramanantsoa Harlala. Ireo izany no kandida izay norotsako fidina ao an-tananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao.
ary isan'ny tena mahoraka dia mahoraka mo amin'izao fiandohany fampilezan-kevitra izao ny fampilezan-kevitra izay ataon'ireo candidat isan-tsokajiny ao Antananarivo renivohitra ao. Misy amin'ireo candidat izay nirotsaka ho fidina ireo dia tena hita taratra hatraty am-piandohana fa maro dia maro ny mpanaraka azy ireo fa misy kosa amin'ireo candidat izay nirotsaka ho fidina izay tsy dia ahitana an'izay mpanaraka izay loatra izy ireo ao Antananarivo renivohitra ao. Fa ny tena miavaka amin'ireo candidat izay nirotsaka ho fidina ao Antananarivo izay dia ny candidat izay natolotry ny Irmara tsy iza moa izany fa Harilala Ramanantsoa sy Itojo Ravalomanana ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao, indrindra fa tamin'izay fiandohany fampilezan-kevitra izay nataon'izy ireo izay dia tena hita fa maro dia maro ireo olona izay manaradia azy roa ireo amin'izao fotoana izao, ka eo indrindra no mahatonga ny be sy ny maro amin'izao mametra-panontaniana amin'ilay hoe iza amin'izy roa ireto zany no mety ho lany ao Antananarivo renivohitra ao raha toa ka izao hamaron'olona manaradia azy ireo zao no hitsarana an'ilay voka-pifidianana, Tojo Ravalomanana ve sa Harilala Ramanantsoa. Hita fa samy miezaka ary samy manatona an'ireo voaka tsirairay izy ireo manao fitetezana Antananarivo izay amin'izao fotoana izao indrindra fa ireto candidat anankiroa izay tena miavaka ireto ka maro sahady no miteny sy maneho hevitra amin'ilay milaza hoe tsy ahalany Tojo Ravalomanana zany ireo raha mbola ao Antananarivo renivohitra ao satria araka ny hita efa hatramin'izay mantsy ny antoko tim dia isany antoko tena matanjaka raha ao Antananarivo renivohitra ao no asiana resaka satria ireo antoko tim no tena matetika tsy resy mihitsy amin'izay fifidianana izay raha ao Antananarivo renivohitra ao no asiana resaka. Asa raha mba tena ho lasan'ny Tojo Ravalomanana amin'izay zany ity amboara ity amin'ny taona ity sa ahoana no mety ho fizotra n'ity fifidianana ity sy ny voka-pifidianana izay ho izy eo. Na de eo aza nefa ny izay tanjaka anireto antoko politika anankiroa ireto ao Antananarivo renivohitra ao izany hoe ireo miaradia amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao sy ireo miaradia amin'ny antoko tiako Madagasikara izay tsy ambakan'izany ihany koa Ritaina Razafinjoelina izay avy amin'ny antoko tia Tanindrazana ary hita fa tena mahavory olona maro dia maro ihany koa ny Ritaina Razafinjoelina sy ireo délégation rehetra miaradia amin'izay ary hita miharihary ihany koa ny fahavononany amin'izay firotsahako fidina izay. Eo ihany koa Andriamatoa Gasika Arafensoa izay sady solombavam-bahoaka ao Boroborotany fahatelo ao no mbola nirotsaka ho fidina ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra izay tamin'ity fifidianana ity ka miezaka manao aintsozavatra ihany koa amin'izay fanaovana fampilezan-kevitra etsero izay izy amin'izao fotoana izao. Ka noho izay dia miandry ampitoniana izay mety ho fizotra ny fifidianana eo ny voaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo voaka ao Antananarivo renivohitra ao amin'izay mety ho ben'ny tanànan'izy ireo amin'izao fifidianana izay ho atao amin'ny faha 20 ny volana Desambra ho avy izao fa hatreto aloha dia samy miezaka manaradia any candidat izay toanan'izy ireo avy ny voaka tsirairay amin'izao fotoana ny propagande izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milike ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefana isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.